Dia faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe moa zany rova ny lohateny ohatra ny tsitako eto indray ny lohateny izany lohateny eo hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny ny fampianarana indrindra ho an'reto mpitandrina didifolo reto teny izy engany mba tonga saina amin'izay nareo omarantsika amin'ny fotoana izay iarahantsika eto indray zany amin'ny fampianarana androany moa zany dia larana fahasivy izay mitondra ny lohateny hoe noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny didifolo ny jiosy sy ny lalàna Mose ny Mosesy moa zany amin'ny olana hoe Moïse ozy ny katolika romanina zany. Inona zany natonga an'io Andriamanitra io nandravan'io zany tena marina fa inona le niravainy aloha dia niravainy dia io didifolo io mihitsiny fa ao alefantsika eto aloha ny fanamporofona indray aloha zany hoe ny tena nandravan'io didifolo sy lalàna Mose io dia tena io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nandravan'io fa tsy ny zanany zany nandravan'io voalohany fa lay dadany mihitsy nandravan'io dia ilay Andriamanitra Abrahama izay ntsona mianarana hoe Yahva izy mihitsy ny nandravan'io ary androany zany Eliady hanaporofo ao aminareo ampitiavana be mihitsy ny hoe izy ny nandravan'io zany hoe tsy mety tsony zany mitandrina an'io dikan'izay fa dalàna indray raha mbola hitandrina indray no ty zavatra efa niravany hoe ho tandremanao indray andao ly jerevantsika izy iny aloha ny antony nandravany anazy aloha satria dia menemenantsika le teny hoe tia ny teny mandravana azy azakazakitsika aloha zany any amin'iza moa zany dia azakazantsika any amin'ity teny ity tsika miazakazy Isaia 66:3 Isaia 66:3 ary ny fandriny Eliady ho tonga soaty amin'ny hiaraka amin'ny Elianareo dia hiarakitsika ho any amin'ny Ehosoa amakivaky iny avakavaky iny tsika hitaingina VSC tsika tsy andeha tonomboko amin'izay ilay VSC fa tena mety amin'izay izy fa ho avy izy efa nikeka any zany vaisseau spatial du ciel des cieux eny anaran'izy io fa Eliana namorona izay anarana izay ny ambassadeur-ny Ehosoa zany anaran'olombelona io fa tsy izay ny tena anarana eny amin'eny fa izay ny mety aminareo zay dia efa aleo tao satria mateo anaran'olombelona foron'olombelona dia izay ny naovantsika ny anarana zany VSCC vaisseau spatial du ciel des cieux zay iny ny mitondra ny zedaritetra ny zanaky ny avy indrindra ho any amin'ny lanity ny lanitra any ay mahafinaritra be mihitsy Isaia 66:3 indiny fafeko moa rehefa avy eo so dia misy toy dia ny 4 rehefa avy eo izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona aty misy omby natao fanatitra taloha tany ka raha misy mamono omby izy dada Iava dia mitovy amin'ny mamono olona eo mazava zany fa tsy mety tsolo zany ny fitandremana didifolo sy lalàna Mose zay le izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka ny vozona alika nefa nisoatra masina raha miteny taty amin'ny androny Ehosoa ny ivelany ny alika keto nefa zany dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika tena tsy tian'Andriamanitra tsony na tsy tian'ilay Eloheny Israely tsony tamin'izany fotoana zany tsy tiany zany Elohe zany tsony ty resaka fisorohana ity ty fanatitra ity zany ao amin'ny andininy manaraka indray izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa izy koa zany manao fanatitra tondra ondry io ndro mantsy ny famafana fahotana taloha fanaovana fanatitra dia mitovy mamolaka vozona alika ary raha mitondra fanatitra hoanina kosa ianao dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa tapina avetrahany lalàna dikazany fa kisoa zany ange zava-doza amina tambo mihitsy zany raha mizanak'Israely resany tsy azo atao mihitsy mikitikitika kisoa zany mahatonga ny sabatista rehetra matahotra ny kisoa satria io le atahoran'izy ireo le hoe raha misy mikitikitika kisoa amin'ny Isaia 66 ohatra ny 66 any indra zy diso le hoe le mihina rakisoa le hoe le anatin'ny tanimboly dia mihina rakisoa sy ohatran'izay ohatran'izay tsy tadidiko tsara izy 66 17 angambany izy iny ry rova
Isaia 66:16-17 iny moa le ampitahorana zareo le olombelona mihitsy matahotra daholo ny olombelona rehetrarehetra tratrarity aza miditra amin'izany tsony efa etelia aza miditra amin'izany tsyo tsisy nina fantatry reny eo nandely aza zay fa rehefa manao fanatitra kosa ianao zay teny dada Eva de ohatra mitondra rakisoa ianao ary zay mandoro didika azy manimpofinao fanatitra fahatsirovana de ohatra misaotra ny sampy tena mitovy amin'ny manompo sampy mihitsy ianao sy dada Eva mazava ho azy zany fa tena ny raha vany dada Eva eto ny fisoroana inona ny atao hoe fisoroanana atria metraka fantenintsika hoe manino ty soratra ty fisoroanana io ao anatin'ny lalàna Mose ary toko sy andininy anankiray io zany hoe hitatsika eto fa nibloke ny dada Eva ny fisoroanana ary raha vao niblokeana ny fisoroanana tsy azo atao tsony dikan'izay zay rehetra mitandrina didy folo rehetrarehetra de zao lasa mpanota daholo satria bloke ny fisoroana zay manao fisoroana tovy amin'ny amoraka vozona alika zay manao fisoroana tondra ombona ontsy ny karazany tovy amin'ny tondra rakisoa zay manao fanatim-patsarovana de mitovy amin'ny saotra ny sampy ary zay mbola manao fanatitra eo de mitovy amin'ny mamono olona zay mitondra omby zavatoza amina tambo mihitsy zany nefany ianao ra iaraka amin'Andriamanitra zany ry rova roa moa zany vao teniteny eto foana fa rova de zay zany zay fa io tsy miseho sary aleo zany teniko hoe de nareo totokantrano zany ho anao totokantrano zany de miteny aminao zany ely de zao zavatoza zany ty zavatra fa io fanatitra io no manala ny fahotana zany hoe raha vao tsy misy fanatitra zany ny olona tsy manao fanatitra de tsy afaka amin'ny fahotana noho izany raha iaraka amin'Andriamanitra ianao de zay manafaka amin'ny fahotana no tadiavinao indrindra fa tsy ny sabata sy ny kisokoro ny fadinao mafy tsy ajanao mafy nefa le manafaka anao amin'ny fahotana re tsisy zany tena tena olona tena tsy misaina mihitsy ny tena marina lay mametraka hoe ny sabata sy ny kisoa ny ambondritra elia ohatra mafy loatra le tena tsy mafy zary zany efa miteny milamina be misy miadana sy mora kely mihitsy ny fa ndonge resatsika ty teny manana problème zany ianao eo anosy leoatra de ataontsika ohatra n'izay izy misy problème zany ianao eo anosy fitsarana eto Madagasikara zany zay resako zay samy manana toeram-pitsarany aby nareo zany de eo amin'io resaka anosiko zany misy mpitsara ao mazava ho azy fa rehefa tsy te higady ianao fa matahotra an'le migady tsy aleo hoe mba manampy tany mpitsara raha mitady hevitra mba hiaonana hiavanana amin'ny mpitsara ohatrany na de tsy afaka miona aminy tsy afaka miresaka aminy fa mba leo mba misy hoe mba raharaha mba na de to hoe mba tena iangavy be sy ny karazany eo hoe mba tsy higady ianao dikazay any amin'ny resaka fitsarana tokony fanaovanao raharaha igny mba tsy higady ianao fa tsy haiko ny hoe any amin'ny zavatra tsy mifandray amin'izany ianao miazakazaka ohatrany manana problème be anao tiany manaky indrindra mantsy ty sary ty aiza anao miazakazaka raha tokony le ministeran'ny fitsarana miazakazaka mba miteny hoe afao re za tomboko ry mpitsara ary a ministeran'ny fanaovana boly ianao no miazakazaka ny mpiasan'ny ministeran'ny bola de mampijery bolanao mamasina mety ho vitany fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly tsy ho hay mihitsy zany fa ny manafaka anao amin'ny tiako teneny ka hitodika tsy kely amin'ny teny dada Iavasy eo soa fa ny zanany koa mahafantatra de zao le teny ao amin'ny boky Levitikosy tiko fenina ambin'ny folo de misy ny fanafahana ny fahotana indreha mandeha isan-taona ary ty fanafahana ny fahotana indreha mandeha isan-taona tya de mitondra ondry ary osy amin'izany fotoana zany zay ny lalàna tao de vonoina reo omby sy ondry sy osy reo de rehefa maty reo de ny ranyreo rehefa nalatsaka de ino ny famafana ny fahotana ho any zanak'Israely
zay ny mahambony lalàna ny fisoroana io ny ambony indrindra satria io ny mampiavana an'le israelianina amin'io Andriamanitra Abrahama io fa tsy ny sabata sy ny kisokory ny mampiavana amin'Andriamanitra fa io lalàna ny fisoroana io ny mampiavana amin'Andriamanitra ka re mba hiavana amin'Andriamanitra ihany dia aleo io fisoroana io foana ny ketrehana mafy ahoana nanaovana an'ity fisoroana ity fa saingy zavatoza na ampidiriny zareo mpiantso Jesosy Jesoana tao anatin'io lalàna ny fisoroana io na ampidiriny tao le Andriamanitra tsy iziny tena sampy be mahatsiravina mihitsy zavatoza molahy iray atao fanatitra noho ny ota andiny fadimy ary ny fiangonany zanak'Israely dia handraisany osy lahy roa hatao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana io zany fa sady misy omby misy ondry misy osy atao fanatitra noho ny ota mivandravandra be amintsika io andiny fadimy fanatitra noho ny ota hoe hitanareo amin'izany hoe tena mazava be ny teniny Elia tena mazava be tena fanavotana nge zao ataon'ny Eliazy hoe tena fanavotana tsisy taky ty anaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany important io ny ambony indrindra zany lalàna ny fisoroana satria Andriamanitra efa namoaka dito hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Isaia 5:5 sy ny faharoa Isaia 59:22 endro ny tanany avatsy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy raha izay ten'Andriamanitra zany dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Isaia 59:22 zay tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io dia mba hahafahanao hoenon'Andriamanitra zany dia aleo zany afaka amin'le fahotana satria le fahotana mampiafina ny tavany inona zany ny solution tsy hampiafina ny tavany dia tsy any amin'ny sabata tsy any amin'ny kisoa fa any amin'ny fanafana ny fahotana inona ny solution amin'izay dala manao fanatitra ianao zay zany le solution hoe dala manao fanatitra misy an'le fanafana fahotana indray mandeha isan-taona tsy ny sabata akory mahafaka ny fahotana ary tsy resaka ampafolo-karena akory mahafaka ny fahotana ary tsy ny fivadiana kisoa akory mahafaka ny fahotana tsy zany mihitsy fa ny fanafana fahotana dia ity fanatitra isan-taona ity fanaterana omby ondry osy zay ny fanafana fahotana diso adresy daholo zay nitanana sabata sy ny fadiko soa hatramin'izay fa any amin'ny tsy izy daholo nareo no nandeha voany dia voly tsaratsara daholo nareo ary tena voany tsaratsara mihitsy nareo orso izy etanteraka raha ny amin'ny baka zany zany dia tena aiaiaiai ary raha nanao maîtrise anao ka nanao mémoire dia trany tany efa leo be ny jury ivonivona daholo ny jury sady tena aiaiaiai hoe ino nary ty ohatr' zany io nataona io ny fanafahana ny fahotana ny important satria io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanoka ka na nitandrina sabata sy ny fadiko soto ianao rehefa tsy afaka ny fahotanao tsy mihaino izy zany natao hoe tena fausse route tena fausse route mihitsy ny direction any tsy izy mihitsy anao tena izy zao ny zava-misy amin'izay ary raha ny sary mandeha dia boky Levitikosy hoe atero ny fanatitra vao afaka ny fahotana nareo inona nataony dada Iava bloqué dada Iava ny fanatitra Isaia 66:3 teo inona ny antony satria izy efa nampitandrina fa tsy nety ny haino ny zanak'Israely satria izy efa niteny fa tsy nety ny raharaha mihitsy ny zanak'Israely farany tapahany amin'izay ny fifandraisana taminy tsy navelananao fanatitra tsony izany hoe ny bloqué ny dito folo voalohany nampijanona an'io viatrany dia dada Iava tamin'ny alalan'ny nampitsarany fanatitra tsy azo atao itsory zany hoe tapaka hatreo ny fifandraisany dada Iava tamin'ny zanak'Israely ny hafa firenena moa zany dia tena tsisy tsy mifandray amin'ntsony zavatoza indray nataony hafa firenena lasa indray ny batainy io tenin'Andriamanitra jereo nge dia dalany hafa firenena ty nalay indray le tenin'Andriamanitra nampidiriny tao indray Jesosy eo amin'ny bokyny Levitikosy 16 orova zavatoza amina tano
Ino ty? Ory hafa firenena, ino ty nataonareo? Ry mpitondra fivavahana, iza ny nampanao anareo an'izao sary zao? Dada Iavana blokela izy. Enareo napiditra anazy tao. Solonareo an'le Jesosy le rivotra toko fenina ambin'ny folo. Iza ny nampanao anareo an'ity? De valiteny, de volo nanao an'izany, nampanao anareo an'izany, de ny daholo. Satrany ao kitsika vavaka de amenina dolo izy ny olona tao. Ay zava-doza nampanaovana anareo tao ny teny izy anie. Ore olona tsy takatro ve zany teny zany? Matoka fa takatro mihitsy ny izy ty zao le izy any. Raha ny antony tonga ny dada Iavana ampijanona le no jerevantsika hoe inona ny antony? De ny amin'ny fahotany zanak'isy ireny dako hoe karoka kely toko sy andiny indray tsika aloha. Ovakitsika vakitsika aloha nisy A2, isy A2 dia ny 6 sy ny 8 no vakitsika kely vetivetika. Isaia 2 iza moa zany? Isaia iza moa zany? Isaia toko faharoa eny andininy fahenina sy ny fahavalo. Isaia 2 dia 6 ka hatramin'ny 8. Fa efa nanariny taranaki Jakoba olonao ianao. Iny ny antony? Satria feno fanao avy tany antsinanana izy, efa lasa mpanandro tahaka ny Filistina, sady efa be zanabahiny. Nivadika ny zanak'Israely ny dika zany, vadika ny zanak'Israely ny dika zany, lasa nivadika mpanandro. Zava-doza mihitsy. Nao tsika jery toko sy andiny anankiray indray aloha, karoka kely indray aloha tsika aloha. Jery tenin'Andriamanitra indray tsika ato amin'ny Isaia toko voalohany. Isaia toko voalohany andininy faefatra. Isaia toko voalohany andininy faefatra. Eo tsika manomboka zany. Teny 5:10. Zay no jerevantsika zany. Andininy faefatra, 1:4. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranona ka mpanao ratsy, zanona ka mpanao meloka. Efa nafoy an'ny ayava izy, efa nanamavo ny ray mason'ny Israely izy, efa niodina izy. Hitanareo amin'izao. Andininy 5. Nahoana no mbola te asiana ihany nareo noho izao fiodinanareo lalandavo zao? Niodina foana ny zanak'Israely. Eny ka retina avokoa ny loha rehetra, ary marary ny fo rehetrarehetra. Hatramin'ny faladika hatramin'ny loha, dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy dia kapoka sy fery vao, tsy mbola voaporitra na voafe na voaleminy dilo izy. Andininy 7. Eno inge ty atezeran'ny dada Iava tamin'Israely ty. Ny taninareo dia efa alao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny hafa, ny tany ny volenareo dia lany ny fahavalo eo masonareo, ary lao izy toy ny efa noravany fahavalo. Ary ziona zanakavavy dia nilaozany tahaka ny trano ratsakazy tao anaty tanim-boaloboka, sy tahaka ny fandriana miantona amin'ny mpiandry vola eo anaty tanim-boatango, dia tahaka ny tanàna tao fahirana. Retsika azakazaka ny andininy ndreo ao amin'ny andininy 5:10 misy atra hojerevantsika kely ato hoe ahoana ngena. 7:10. 14 aloha. Aleo 13 mihitsy ny. Eo amin'ny andininy iza moa zany? 13. Eo amin'izay le teny. Aza mitondra fanaty-poana intsony. Fofona vavetaventana amiko zany. Ny voanombolana sy ny sabata sy ny fihetseham-piangonana tsy zakako intsony ny fivoriana masina feno aroaroam-paratsina. Ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavahana dia halan'ny fanahiko, mavesatra amiko zany. Ary dia sasatra mihitsy ny ary mitondra azy. Ary raha mananty tananareo dia hitapy maso tsy hijeranareo. Enina dia manao vavaka be azy nareo, tsy miaina nareo, feno ran'olona ny tananareo. Dada Iava mihitsy miteny tena tsy mety amiko intsony mihitsy nareo.
nanome conseil moa izy amin'ny andininy fenina ambiny folo hoe andanareo misasynareo dia mba diovy ny teninareo esoritsy eo lohan'ny masoko ny ratsy fonareo a mitsara fa aza manao ratsy saingy tsy nataony zanak'Israely izy vome ary izy nanompo sampy naotsika eny jery santionan-kely ndray karotsika kely titeny hoe vome indray izy nanompo sampy ny teny izy a araka izy angely izy iny ndray jerevantsika kely a araka ny bokon'ny Jérémia 16 a Jérémia 16 de 9 sy 9 ka hatramin'ny 18 Jérémia 16 a kamany Jérémia 16 de 9 tezitra am'izay dada iavasa Jérémia 16 9 de aketsika amin'ny fasivy zany fa izao no lazainy ava tompony maro andriamanitry Israely indro atsahatra amin'ity tany teo masonareo sy amin'ny andronareo ny feon'ny faly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina sy ny maro samihafa zany ary raha mbaranao amin'ity feny ity zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao nahoana iavany no laza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay fa inona moa no elikay ary inona no fahotanay a zay nanontany tamin'ny ava Andriamanitray de lazao aminy hoe satria mba mizesta be zany olona Israeliany eto miteny hoe fa naninony zay e de hoy ino am'izay nona fizany razanareo aho iavako sy ny nanarany Andriamanitra kafa andiny faraiky ambiny folo io sy ny niankofany teo anatreny ary nafizany a sy ny tsy nitandremany lalako ary ny teninareo koa dia nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo fa ianareo ary samy mandeha araka ny ditry ny foratsinareo avokoa ka tsy mety miaino aho ka dia oloako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo ary any no anontonareo Andriamanikafa andro aman'alina men'Andriamanitra didy am'izay satria io tadiavinareo dia manompo Andriamanikafa am'izay nareo dia zay natombany hoe bloqueny dada iava am'izay a fisoloana tsisy mahazo famelan-keloka atsony a lasa makany Andriamanitra nareo ndana mitady famelan-keloka any zay ny zavatra mipetraka amin'ity sary ty satria tsy hamindra fo aminareo ao zay nefa ran'lizy zany e am'izay ngamany zay mihitsy am'izay be dehibe zay teny zay teny efa amp'izay nanomboka ato amin'ny andininy fafizy teo zany fa sivoka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo zany a zay nivakitsika teo zay fa tanterahany teny le izy hoe nanompo Andriamanikafa andro aman'alina le zanak'Israely tezitra am'izay Andriamanitra foanany am'izay ny fifandraisana aminy zay ny antony nanapany amin'ilay fisoronana tsy mety amiko tsony fiarana aminareo dada iava rehefa ny mpiteny dada iava ny fisoronana bloqué ny dikan'izay de ozy ny teny dada iava hoe io tsy azo anampiana ary io tsy azo any esorana fa izy mihitsy no ny teny io hoe tsy azo atao tsony ty ka rehefa tsy azo atao tsony io a de tsy azonao atao tsony zany mikitikitika an'io satria rehefa bloqué zany fisoronana zany de mpanota dao zay mipetraka ao anatin'io zany hoe zay adala tsisy saina rehetrarehetra zany manomboketo de mbola mitandrina didifolo ihany nefa ny dada iava efa ny teny hoe tsy mety tsony io halako hatrany amin'ny fanaovanareo an'io ary maty isy ampaminany ny taoriana zay ary tsisy tenina vokany tsony ary tsy misy vitsy mpaminany ny laza am'izay tateoriny hoe ao fa vaako indray zany teny zany fa verako ny anareo manao tsisy tsony efa bloqué ny dada iava de bloqué tsisy afaka namatsony nanomboka teo de tsisy afaka nanao fanatitra tsony ny zanak'Israely feny ataotsika sary zany le izy aleo tsy atao safa manjary mijaly any amin'ny radio fa aleo ataoko teny ihany izy nopiteny dada iava zany ny lalàna ny fisoronana bloqué tsy azo idirana sans interdit midika zany fa zay mipetraka ao anatin'ny didifolo rehetra rehetra nanomboka tamin'izay fotoana nisy ihany teny zay mandaka zao tsika miteny zao ny mpitandrina didifolo rehetra rehetra de mpanota daholo eo mason'io Andriamanitra io zany mahatonga ny vavanao rehetra rehetra ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka miantso Jesosy Jésus Jesus
teny hoe mpanoty nareo satria manino tsisy tsony ny famelan-keloko ho anareoko nareo ny tetandrina didifolo eo nambakain'ny iny le hoe andevolana angalakatsaka rehefa tany ny WC ka re WC mialatsiny azay ninakanina am'izao le zay rehefa nakany ny WC ka re WC eny amin'ny tanety tany be sy ny mare de hita teo le zavatra ohatran'izany io sary tena ratsy be ny sary a fa izao le zavatra zao e io nareo miariary milaza fampanota satria rafitra tsy azo idirana no midirana nareo na ampidiriny devoly am'zatra tsy azo ampidirana tsy azo idirana nareo tada iava zao ve no mibloke tsy azo atao tia de tsy tahotra tsenitsy nareo mbola mitsofoka ao ihany tena mahatsiravina zany fahatezerana amrehetra manjoanareo am'zany sary zany matoa ny bloke ny dada iava io de tsy azo atao tsony mitsofoka ao satria tsisy tsony ny famelan-kelika ho azonao ka anao iny ianao zany mbola hitsofoka ao io ny fanaporofona fa dada iavany nandravan'le didifolo voalohany iahosoa fotsiny a nonanao ny confirmation teo amin'ny fijaliana miray saina tsara izy mianaka fa tsisy an'izany misaraka zany miray saina tsara mihitsy ary ny confirmeny zanany teo ambony azy fijaliana mihitsy le izy zany mahatonga na miteny hoe aza mba miteny an'izany hoe ny apôstôly no mampitandrana didifolo fa te ady amin'io dada Maria iava io ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly zany fa tsisy apôstôly anao an'izany le zanak'Andriamanitra misy ary no teny hoe aza nampina ny teny de aza nesorana ny teny mbola avy amin'ny zanaka atsika rehefa avy eo de hiditra amin'ny apôstôly voaloha tsy aloha jerevantsika tsara l'histoire raha vao nitapena ny dada iavana ny sakana tsy navela dina ntsony ny fisoronana lay didifolo nefa tsy azo nampina tsy azo nesorana de otorina miaty toko fefatra ny diny faharoa rovaka itsika dikazay tsy misy nina azonao atao tsony bloke tanteraka ny lalàna makany amin'ny didifolo satria tsy azo atao ninina io tsy azo nampina io a tsy azo nesorana io eo nefa netantsika ny adalàny zay miantso jesosy jesoa rehetrarehetra natainginy zareo ao am'izay jesosy eo amin'io plasyny levidikosy toko fenina ambin'ny folo io nefa ny lalàna miteny hoe aza nampina aza nesorana fa tena sakiny jesosy jesoa mihitsy mitaingina eo amin'ny levidikosy toko fenina ambin'ny folo izy nydikan'izay iza io jesosy jesoanao io fa zany tsy fanaratsiana fa fahatongava-tsaina fivepoka amin'ny bomba atomika dana mba manaraka vaovao amin'ny LCI de manaraka vaovao amin'ny France 24 dana manaraka vaovao amin'ny France Info dana ro daolo ny vaovao rehetrarehetra any fa ny tenin'ny Elia tanteraka tsy maintsy miatra daholo amin'ity planeta terre nareo ty meno ihany ny tenin'ny mony de hitanareo ny afarany lalakale anareo zaka efa manaprofo e teotore miaty toko fefatra andin'ny voalohany sy ny faharoa andin'ny faharoa vetrany aza pinareo ny teny sy andidiko anareo ary aza nesoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo sy andidiko anareo io didiny dada iava io zany a sady tsy azo nampina tsy azo nesorana zay ny didiny dada iava zany tsy azonao atao manampy an'io a ary tsy azonao atao a ny manaisotra an'io nefa ntsika mahita fa mibloke ny dada iava le fisorona mony anisy sady tsy azo nampina tsy azo nesorana nefa ny bloke ny dada iava le fisoronana de tsy azo atao tso zany miditra ny dikan'izay satria zay mitandrina an'io zany de ho mpanota mandrak'izay satria tsisy fanafana amin'ny fahotany tso bloke ny dada iava le mpanomena azy mihitsiny le Andriamanitra Abrahama mihitsy no ny bloke hoe tsy azonareo atao tso ny miditra ato dikan'izany profo mivongana be fa tsy mety tsony na ho an'ny Israelianina aza ny mitandrina ny didifolo sy lalàna Mose fa tande manora teny ho mpanota zay mitsofoka ao zany hoe mitsotsotsotro ohatra ny teny amin'ny devoly hoe vataony izy ry devoly de tomody any aminareo zany dikan'izany tsy mbe mitsotsotro ny volato sy mare fosany izy fa tena mitsotsotsotsy ho eny am-pelatana ny devoly satria ho lasa mpanota zay mitsofoka ao de voaporofonareo ny vavanareo tokoa inge satria
nareo mihitsy no miteny hoe mpanota tsy mendrika e, mpanota matevin-koditra e, ary samy miady ny mpanota daholo nareo ka noho ny ambe didi folo eko voaka mivavanareo le izy. Mahafinaritra be ny manao rivotra marina, tena mahafinaritra be reto zany Elia zany e. Ozy hoe ianao koa ohatra midoka ny tenanao, fizandray no dokafaka eto raha tsy zay ihany aminao. Zany no mitondra an'izao fampianarana mamonjy ianao zao ka tsy mandoka ny Yahosoa avy ihany dikan'izany, satria rehefa mandoka ny tenako a Yahosoa no dokafako amin'izany, satria zasy Yahosoa ray ihany zay. Miasany ihany zao ataoko zao, mamonjy anareo. Zay ny famarinana. Ary hamonjy anareo koa ny tanjona hatramin'ny farany. Iny nefa ny zavatra nitranga reo olona. Fahotana mahatsiravina anankiray no batain'le mpitondra fivavahana zay mpiantso Jesosy, Jesoa. Izany Jesosy sy ny Jesoa zany dia napetrany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy 20 hoe io ndray hono zao ny fanatitra ataontsika io. Levitikosy 20 natsofiny ao io Jesosy, Jesoa io. Aza mandainga mihitsy nareo ry mpitondra fivavahana fa zany io nataonareo. Ary aza mianatra mamaly ary ohatra ka maheno aby tsitsy aza mandainga aiza nampidiranareo na tsy eo amin'ny plazy io. Hoe nataon'le zanak'Andriamanitra, mba lazaina fa zanak'Andriamanitra fa tsy izy akory tsisy niteraka an'iny zany a. Ny Andriamanitra Abrahama tsy niteraka an'iny zany fa aza miteniteny foana. Ny nateraky ny Andriamanitra Abrahama zay atao hoe iahavanana hoe Yahosoa ny naterany. Nalainy reto olona reto ny Andriamanitra tsy dia naperany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy 20 dia araka ny teny Jeremia leny vakitsika teo hoe nanompo Andriamanitra ry zareo, nanompo Andriamanitra tsy izy ry zareo. Io le izy fa natsofony teo amin'ny Levitikosy 9 mihitsy ny aza le Andriamanitra tsy izy. Zava-doza amina tambo re ty nataonareo ty e. Nen'le hafa firenena tsy mba hoe nanompo Andriamanitra tsy izy fotsiny, fa ny batainy mihitsy le Andriamanitra tsy izy natsofony amin'ny Levitikosy 20. Tena sacrilège ozy ny katolika romanina, fahotana mahafaty ozy ny protestanta, tsy haiko tsony zay filazana anazy. Tena zava-doza amina tambo nataonareo olombelona. Nefa tsika vao avy nahita ny lalàna teo hoe lalàna io tsy azo amapila, tsy azo ny esorana. Dia vitanareo mihitsy nanampy an'izy hoe rehefa hitareo fa bloqué vetrany le fisoroana dia nybatainareo le Jesosy, Jesoa natsofoko nareo ao. Tena olombelona tena mahavita ny antsy tamin'ny dada Eva. Lozika be le bomba atomika sy le bomba nucléaire hipoaka nareo ihany naniry an'iziny e. Zana te miantso polisy dadoloza be mihitsy ny ianao manao akasiparana ny dada Eva dia miantso indray no Andriamanitra vonjeo zay nefa ianao ty mankasika anazy. Tena zava-doza mihitsy ny ty mitsanga tena. Ireny zao ny fandraisany miantso polisy amin'izany. Nareo le mivavaka ny tiako teneny, mivavaka ny Andriamanitra raisinareo ny baiboly Andriamanitra nefa zava-doza nataonareo, zavatra matesy n'Andriamanitra nataonareo dia miantso Andriamanitra nareo. Pakasika an'Andriamanitra mihitsy ny teny izy. Ireo miantso polisy. Zay ndio namitenareo aza mba mivavaka tsony fa tsy mety tsony io ataonareo. Zany nataonao mpitondra fivavahana, zany nataonao. Any amin'ny lalana tsy izy mihitsy nataonao. Zava-doza amina tambo mihitsy. Zay le hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny bloqué an'io fisoroana io ary dikan'izay rafy izy ny dikan'izay satria vao bloqué ny fisoroana vao janona ny anankiray dia miara-mijanona daholo izy rehetra. Satria sady tsy azonao ampina io ny tsy azony esorana vao nivakitsika teo. Ka raha vao bloqué ny anankiray, bloqué daholo izy rehetra. Rafa daholo izy rehetra ny dikan'izay. Saingy nataon'le hafa firenena rehetrarehetra kosany nalain'le Jesosy zay tena mpandrava olona manipy any amin'ny hery na atsofony eo amin'ny bokin'ny Levitikosy 20 fa sady fandikan-dalàna no fanaovana mampatezitra ny dada Yava, satria dada Yava ry miteny aza nampiana zay ny esoana
tada iavany bloquen'le fisoana fa vitany hafa firenena zay tsy hoe izy nanao anazy napiditra an'le fisoana indray ary ny sinoa ny vatan'olombelona le vatana omby sy oditry sy osy teo tena mpiantsy ady amin'Andriamanitra mihitsy nareo de tsy raha lahatahotra ve nareo mangatà mafy rehefa mipoaka ny bomba tsy andeny amin'ny tranonareo any iny bomba mandehandeha any iny mangatà mafy mo miteny mihitsy ny Elia gravy anie ty sary mandeha ty hoa tena atezerana mahatsiravina nge ty mandeha ty ary lozika be ty Madagasikara ty raha fay atri eto mihitsy ny lehibe ny tena fanaovana zany adalàna zany mba mivavavavaka ihany ny loetrerehetra tany amin'ny faritany izy tany ampitan-dranomasina zany tany Togo tany Comore satria mba misy mpivavavavaka miantso anto Jesosy ihany sasany ihany vitsy an'izy ohatran'izany koa ny tany eny fa ny teto Madagasikara tena sady miseho rôle amin'izy miseho matanjaka amin'izy ary miseho mahiten'Andriamanitra amin'izy nefa ny rehefa tonga am'izay Elia apokaty daholo ny entinareo teo ina zao ny entinareo anoerana ny ty teny ty ina indray no ketrehany lohanareo entinareo manohitra an'izao teny zao ina ny afanareo manohitra an'izany hoe rehefa nravany tada iavany izy mipiteny sakana tsy mahazo manao tsony azany fisoana zany ahoanareo navitany nanao hoe ty Jesosy ty indray nanao an'ity zavatra ty ohatran'izao tena mahampimehbe mihitsy le sary nataonareo mpamon'olona any amin'ny elo zany na zay vao tena hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy reo mpitondra fivavahana tsy matahotra an'Andriamanitra nareo fa de ho hitanareo koa nefa ny anjoanareo za miantso any olombela rehetra miverena am'izay andao anatona ny Elia nareo vonjeo ny fanahinareo tonga Elia ty hitondra nareo any amin'ny lanitra manapa-hevitra aza matahotra an'ireo olona mpalotareo nareo matahorany Ehosoa matahorany dada iavany zay no atahorana fa tsy olombelona mety matiny nampianatra ny zavatra tsy marina sady tena raha tsy manjary mihitsy ny nampianarany nareo namorika nareo hatramin'ny fara mihitsy nyreo tsy mety mihitsy n'izao sary zao mihitsy jereo io teny io miara-mita ngitsika miara-mijery ngitsika de tokony ho tonga saina fa za nge tsy namoriny miarana maky soratra masina tsika ahoana ny hevitra anao tsy mba hosirena tokoa ve anao hoe ay ve za rehefa bloqué ty de ahoana zay ny tadiavina anao any kosany sa tsy nataony hafa firenena am'izay mbola nanonao foana anay dada iavany bloqué tsy azo atao tso vitany hafa firenena ny hoe andao hoe batainy ty Andriamanitra tsitsy de atsofoy aho fakasianan'io Andriamanitra io tena ay fakasiana eo anatrehan'izany sariny zany indrindra zany hitantsika mihitsy ny hoe dada iavany mihitsy ny no nandravan' zany didy folo sy lana mosevo zany voalohany indrindra satria bloqueny ny fisoronana izy nanao an'izay voalohany indrindra nanomboka teo zany a de efa fantatra fa noravany mihitsy ny didy folo satria matoa tsy navelany dirana tsony de ho ravana ntikan'izay tsy azo atao tsony miditra ao ary dada iava tsy mba olona ka andaingana zanak'olombelona ka anenina fa rehefa anteny izy hoe bloqué de bloqué hatramin'ny farany bloqué hatramin'ny farany io numérie 23 19 nefa ketsika ny ty teny ty numérie 23 19 numérie 23 19 Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza va izy ka tsy hoefainy na efa nyteny va izy ka tsy ho toviny zay io dada iava io zany tsy mba tahaka an'olombelona ka hoe hivadibadidela na anovanova zavatra fa rehefa nyteny izy hoe bloqué de bloqué hatramin'ny farany zay bloqué tsy azo kasena tsony io tsy mba ohatranao hoe bloqué de débloqué bloqué débloqué ianao olombelona manao an'izany fa izy rehefa nyteny hoe bloqué de hatramin'ny farany io a bloqué io tsy azo kitena tsony fa olombelona iza zany no sany kitikitika an'le teniny ka nandravany iny teny iny anjaranao mieritreritra fa adversaire io adversaire ny Andriamanitra Abrahama le napiditra hoe ampidiro an'ity Andriamanitra tsisy tendray amin'ny place io e adversaire io raha mbola hiaraka amin'io ihany anao de asakasaka anao
efa nomeko anao ny lalana hoe iayava am'izay arana manomboka zao deo iaraka aminy manarah ny Elia hoany amin'ny Ahosoatsika hoany amin'ny dadamala iayavatsika mazava be zao teny zao ka rehefa nibloke ny dada Iava io fisoloana io zay rehetra miditra ao mpanota daholo de rehefa mpanota anao de tsy menanao Andriamanitra fa ny devolony miainanao de io tokoa zay niditra tao nanaonao foana tonga hatrany hoe nibatainy le Andriamanitra tsy izy iny de napetrany eo am'plasy ny fisolonana Levitikos 2:20 de ianao ve eritreritra hoe tsy atezerana be ny eo amin'ny dada Iava am'izao olo itenenantsika zao itenenako moa fa tsy anao tena mitehanao mihitsy fa efa tonga amin'ny atezerana faratampony de hoe rehefa nitapahany dada Iava de tsy misy nizaniza mahazo mikitikidika an'itsony fa zay mitsofoka de tena mpanota de jereo am'izay o le Andriamanitra tsitsy natsofoka ny olombelona ataonay miantsiady amin'ny dada Iava zava-tozy zany ka faranatsika teo aloha zany fa mazava be mihitsy ny hoe dada Iava mihitsy le Andriamanitra Abrahama mihitsy ny nampitsahatra ny fisolonana rava izy nydika an'izay satria maninona tsy azo atao nininona ntsony io ary noho ny am'izay sary izay indrindra satria efa tsy afaka atao nininona ntsony hoe didi fosy lana Mose io zay indrindra no natongavany zanany ary ny misy eo any zanany de anravany io mikonfirme le nataony dadany hoe blokena ary tsy azo ampiasaina ntsony de ny fantsihany teo amin'ny azo fijaliana mba hipetraka am'izay ny fanekena vaovao satria lay fanekena didi folo hoany zanak'Israely tsy azo atao nininona ntsony ko atao iny tokoa sady efa sady tsy azo atao nininona normalna tsy maintsy potehina zay ny hoe aza mamanendrikendrika le zanak'Andriamanitra io nampitandrana didi folo fizy mianaka amy ray saina tsara ary aza mamanendrikendrika hoe ny apôstôly nampitandrana didi folo fa apôstôly izy any say ady amin'io dada Iava io izy alaveny no bloke ka izy misy apôstôly amahany iny ny tena izy ny zanany aza tsy sanikitika an'iny mihitsy nanikely azy ka rehefa ny dada no ny bloke izy tsy olombelona ka andaingy fa rehefa ny bloke ny fisoloana bloke hatrany farany satria izy tsy mba olombelona ka andaingy ary ny zanany tsy namahany zany sary zany mihitsy fa ny zanany aza vomeny vonono teo miazo fijaliana mba hipetraka ny fanekena vaovao satria le fanekena voalohany de ny didi folo efa ny vonono dada Iava tany alohan'ny fotoana tsy azo hidirana ntsony ka mba tonga hipetrahan'le fanekena vaovao de tsy maintsy potena le teo aloha zany mahatonga ny hoe tsy misy olona nafahefana mazo mandika ny teny dada Iava ka rehefa dada Iava ny nandravan'iny hoe tsy azo atao ntsony ny fisoloana raha vao tsy azo atao mantsy ny fisoloana rava ny didi fosy lana Mose ny dika an'izay potika izy ny dika an'izay satria ny fisoloana ny fototry ny lalàna ka raha vao potika ny fisoloana tena Levitikos 9:2 manontolo igny izy ny potika izany ka raha vao rava ny Levitikos 9:2 manontolo tsy azo mampila nefa eo tsy azo inesoana de matoy zany ny potehiny dada Iava izy ray manontolo hoe miala daholo izy ray manontolo ny dika an'izay tsy azo atao ntsony ny mipetraka ao fa ny tena farany hoe iza nandravan'le didi folo zany tsy lalàna Mose lay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy Iava no anarany meko teo ny toko sy andinina noho zany miantso anao Eliasa de amaranako ny teny koa andao any amin'ny Ahosoa fa Ahosoa am'izay nanamarina ny fanampotenana izy io teo amin'ny azo fijaliana natao hitan'izao tontolo zao am'izay le teny dada Iava hoe tsy azo atao ntsony miditra eto de nentiny Ahosoa am'izay ny fandravanany eo teo amin'izy teo amin'ny azo fijaliana novonomy teo ny didi folo sy lana Mose lesona atsika indray zay ho amin'ny rapitso fa ny androany faranatsika eo aloha ny androany atoika favorinareo tsara rapitso zany te hoe inona nataon'le zanany manoloana ny zany nataony dadany zany Iava efa meko ny valiny novonomy teo amin'ny azo fijaliana le didi folo satria ny dadany nandravany voalohany de ny ravany confirme teo amin'ny azo fijaliana am'izay zany ka tena famonjeny zany ary zay manaraka an'izao teny zao tena avitra izy aveko tsara ndre mandeha ny teny sao tsy tadidinareo tsara hoe izy zany nandravany didi folo sy lalana Mose voalohany indrindra de ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy lay dadan'lay atao hoe Ahosoa izy no namono ny voalohany indrindra araka ny boky Nisy 2:20 andininy 7
rava ny didi folo a ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy voalohany Yahva no anarany. Farana ny teny miaraka hivavaka indray tsika ho amin'ny famaranana sy ny fampianarana izany. Sotra betsaka dadamala Yahva sotra ny amin'ny teny sy ny fananarana ary ny teny mahatonga saina avy any amin'ny lantilanta avy any aminao fa nomenao mihitsy ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena diso lalana izy rehetrarehetra, tena nakany amin'ny lalana ny taritiny devoly daholo ny olona rehetrarehetra. Andro ny famonjena azy zao Dada, tonga Elia ny rahanao, voalaza araka ny teninao, efa nampitondrainao ny mpaminany ny teny mikasika, tonga n'izany famonjena izany amin'ny alalan'ny Elia, famerenana ny ray amin'ny zanany dia ny fony ray amin'ny zanany, ary famerenana ny fony zanany amin'ny rainy. Zao ataoko izao zany. Vonjeo ny olona Dada malala Yahva, vonjeo ny olona mba ho tafaverina soany aminao, avoty ny fanahy izay mitady fanavotana ho tafaverina soamantsarany aminao Dada malala Yahva, mba ho tonga saina daholo anie izay mandre any Elia, ho tonga saina daholo izay mandre an'izao fahamarinana aseho zao Dada Yahva. Ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra manakizay. Sotra betsaka ho soany amin'izay rehetra fahefana nomenao aho hitondrasako an'izany teny rehetra zany. Voninahitra ho anao Dada Yahva malala, tahaka izany koa anao Yehosoa malala, ary aminaranao Yehosoa anaovana ny teny rehetra. Halleluja, amen. Dia mirary isotsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka indray.